antsika tsirairay avy fahalitafahoana antsika tonga soa daholo eto amin'ny fitoerany ity ianotsika tenin'Andriamanitra iderantsika an'Andriamanitra karazantsika azy dia anaratsika miteny Jesosy ny teny hoe mianara fa malemy fanahy sy tsy miavona koa. Dia zay izao fotoana zao antsika rehetra zay tonga eto sy zay vao tonga eto dia tonga soa daholo, tsy anavahana iza na iza fa na iza mangetaheta ary maniry ihany tenin'Andriamanitra dia afaka tonga eto, tsy atokom-pivavahana tsy atokom-pinoana fa toerana anankiray arak'izay fitanian'ny fanahy masina ary arak'izay fahamarinana nomeny tompo dia hoy Paoly zay hoe lozako raha tsy mitonony tsara. Zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo izy no vonjeny, ataony ahoana nefa no hiantso raha tsisy manambara azy. Zay rehetra mino no azo famonjena, ataony ahoana ny ino raha tsy hampalalana azy zany. Dia zay ny antony zao fotoana zao mampahafantarana antsika ny fahamarinana rehetra ao tenin'Andriamanitra, alalantsika ny fahamarinana fa io fahamarinana io manafika antsika. Hoy Jesosy hoe fantatrareo ny marina dia marina manafaka anareo tsy mandevo. Io tenin'Andriamanitra io no mampianatra antsika mba ho tonga mpianatra Jesosy. Mba ho tonga mpianatra Jesosy zasy ianao fa zay ny taikiny tompo. Ary rehefa namebaiko amin'ny mpianatra izy dia mandehana any amin'izao tontolo izao nareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Zay no ordre, zay no mission nampianaki Jesosy nataon'ny apôstôly, ataon'ny mpianatra mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo toriny filazantsara amin'ny olona rehetra, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, atao mpianatra Jesosy, atao mpianatra Jesosy. Ka tsy ho fangejana na fanaovana fametrahana antsika ambany ziogany lalàna na ziogana toko-pivavahana zao fotoana zao, fa fametrahana antsika ao amin'ny fahafahana eo amin'ny fanahy masina. Hoy teny tompo izy zany fanahy zany, ary zay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ny tompo zany fanahy zany ary zay itoeran'ny fanahin'ny tompo no itoeran'ny fahafahana. Ny filazany tsara ny tenin'Andriamanitra dia fahafahana anao mpanatenaina io, fahafahana anao mpanatenaina io. Fa misy nefa mitory an'io manambarana io angeja olona ndrisy tompony hoe amindra fo, fa raha itory an'izao teny zao tsika dia tonga anao ho afaka ao amin'i Jesosy, ho afaka amin'ny fiakinana amin'olombelona, hiafaka amin'ny fetifianteherana amin'olombelona, ho afaka amin'ny fombafomba sy ny fahazara, ho afaka amin'ny fanompotsana ary ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny fahotana satria teny manafaka, Jesosy manafaka. Dia zay ny antony fotoana ho ahafahan'i Jesosy ianao amin'ny teniny satria io teny iny manafaka. Vokisan'i Jesosy ianao amin'ny teniny satria io teny iny mamoky. Mampianaran'i Jesosy ianao amin'ny teniny satria io teny io mampianatra. Mampaheresy Jesosy ianao amin'ny teniny satria io teny io mampahery. Ho azavain'i Jesosy ianao amin'ny teniny satria io teny io manazava. Amen. Amen. Dia zay ny antony fotoana. Zay ny antony fotoana tsisy zavatra hafa fa tena hoe andraisantsika ny famonjena dia Jesosy ary hitompontsika ao amin'i Jesosy, fa tsy mety koa raha zaza foana ao amin'i Jesosy. Misy hoe converti tamin'ny 92, converti tamin'ny 2000, dia converti zany hoe nandray an'i Jesosy. Fa tonga ny 2015 mbola zaza foana, mbola 3 taona foana, mbola 5 taona foana. Satria tsy mitompo ara-panahy. Rehefa mandray an'i Jesosy dia mila fitombona ara-panahy avy eo. Mba tsy ho zaza tsony ianareo Paoly ao amin'ny Efesianao ka ho angilangilana amin'ny fampianarana diso maro isan-karazany. Mitazontsika zany mba tsy ho zaza ara-panahy intsony ianao. Voalohany aloha ateraka ianao ny rano sy ny fanahy, ho ateraka ao fahasakan'Andriamanitra ianao, dia rehefa nateraka ianao dia mitombo ao amin'i Jesosy tompo ianao, mba tsy ho zaza intsony ianao fa ho lehilahy lehibe sy vehivavy lehibe mahatratra ny ohatra ny fahafiamon'i Kristy. Ary mba ho le fiangonana masina, tsisy petipetina, tsisy fiketronana, fiangonana malaza sy be voninahitra, ino no akaran'i Jesosy eny amin'ny raholanitra. Efa rano zany dia tafahomana ianao hiara-hiakatra amin'i Jesosy eny amin'ny raholanitra. Amen. Amen. Mazava amintsika zay. Zay zany. Tsisy resaka fakana vola amintsika, tsisy resaka adidy, tsisy resaka rakitra, tsisy resaka lettre d'engagement,
sy ny ena hoe tsy maintsy mijanonako nareo. Tsisy resaka fahafolo-karena, zay fahafolo-karena dia tsy amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy intsony. Ny fahafolo-karena dia tsy natao ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy intsony. Amen. Hodradradradraina horetahany horendanitra fa tsy ampafolo ny diadavan'i Jesosy aminao, fa 100% diadavan'i Jesosy aminao. 100% diadavan'i Jesosy aminao, fa tsy 10%. Alléluia. Azonao ve zany? 100% diadavan'i Jesosy. Zany hoe mombanao rehetra diadavan'i Jesosy. Fa tsy hoe ny ampafolo ihany nomenao an'i Jesosy, ampafolo ihany nomenao an'i Jesosy. Romanina 12:12. Dia hozy izy hoe koa amin'izany mangataka anareo ary rahalahy no tapon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo ny fanatitra velona masina sy fitan'Andriamanitra dia fanompompanahy mety ataonareo zany, culta mety ataonareo zany. Ny olona masy rehefa hanao culta dia miakanjo madio, ny olona rehefa hanao culta dia kiraro mangirana, ny olona rehefa manao culta dia pataloha velondrirana, ny olona rehefa manao culta dia lobaka tsara tarehy dia ranomanitra. Tsisy maharatsy an'izay. Fa raha tsy ao amin'i Jesosy ny fo, zava-pôly zany rehetra zany. Zava-pôly zany rehetra zany. Fa raha ao amin'i Jesosy ny fo, na tsy pataloha velondrirana io mety foana. Rehefa ao amin'i Jesosy ny fo, na tsy lobaka io ary misy baolina papillon, mety foana. Zany hoe ny tompo tsy mijery eo ivelany fa ny fo mijerena. Izy ke olona mofa folo-karena, akanao rakitra, akanao adidy, akanao zao rehetrarehetra zao, fa olona tsy niona tamin'i Jesosy akory. Olona tsy nanolo tena ho an'i Jesosy akory. Fa le olona fotsiny akanao zao rehetrarehetra zao. Aiza ny akoho, aiza vary, aiza ny mangahazo, aiza vomanga, aiza ny ampahany tamin'izao rehetrarehetra zao. Le olona tsy manana famonjena, le olona tsy manana an'i Jesosy, le olona tsy afaka, le olona tsy manana fiainana mandrakizay fa vokezany fahotana, dia heveriny le olona fahiny no mahavonjy azy dia omena daholo ny ampafolony zao. Dia lasa ny ampafolony ny sitrapony ihany ny atao, tsiara ao ihany, toka ao ihany, ngony ao ihany, fitaka ao ihany, langa ao ihany, ny fahotana rehetra ao ihany. Tsy ampafolony nge ny ilan'i Jesosy ianao, ny fonao mihitsy, ny tenanao mihitsy, ny mombanao mihitsy no atoloro an'i Jesosy zato isan-jato. Ka rehefa zato isan-jato io an'i Jesosy, 100% io an'i Jesosy, zay tiany Jesosy anaovana azy. Antanio izy isaky ny voalohany volana, atao ahoana indray Jesosy reto voly reto. Antanio izy isaky ny voalohany volana, atao ahoana indray Jesosy reto zavatra rehetrarehetra reto. Inona ny tianao hitondrahako azy? Ahoana ny fomba hitondrahana azy? Ahoana ny fomba andehanako? Inona ny sitraponao tokony ho ataoko? Amin'ny zavatra rehetra. Fa 100% diadavan'i Jesosy aminao amin'ny fanekena vaovao. Fanekena vaovao tsika zao fa tsy fanekena taloha. Ary fiangonantsika zao fa tsy zanak'Israely. Fiangonantsika zao fa tsy Hebreo. Fiangonana fofombadan'i Jesosy Kristy zato isan-jato ho an'i Jesosy. Fo, say, fanahy, tena, ray manontolo. Anao Jesosy. Anao Jesosy omeo. Ahoana ozy Solomon rehefa nivavaka? Omeo fahendrena ozy izy. Omeo fahendrena hitsarako an'izao vahoaka betsaka izao. Omeo fahendrena anaovako ny sitraponao. Zany hoe mangata fahendrena amiko hitariana ianao amin'ny marina rehetra, amin'ny zavatra rehetra tokony ho ataonao. Ary zay koa ny anton'izao fotoana izao, satria rikana ny olona no tsy fisiny ny fahalalana. Fitahan'ny olona. Fitahan'ny mercenaire. Zao no natoko fahafolo. Fa nampitain'i Jesosy tao mihitsy hoe zany mpiandry tsara. Fa teo ankilany nasian'i Jesosy hoe za mpiandry tsara fa za tsy mercenaire. Ny mercenaire anao hoe mpikarama. Ny mpikarama tsy mpiandry ny olona. Fa raha vao mahita ozy izy ny fahavalo, ny loza dia mitsoka ny mpikarama. Satria tsy mpiandry. Avelany eo ny ondry dia miaka. Be da be mercenaire amin'izao fotoana. Eto amin'izao tontolo izao ty. Be da be mpikarama ara-pivavahana. Eto amin'izao tontolo izao ty. Niaka ny vola no mamaky azy. Ny angorom-bola no mamaky azy. Ny anorona no mamaky azy. Ny anakarena no mamaky azy. Ny filazantsara. Dia tsy atao ananakarena. Velively. Tsy tadidinao hoe le ao amin'ny Matteo 7:20. Tonga le manan-karena vehivavy.
dia nanontany hoe inona ny ataoko azoky fiainana mandrakizay. Dia hoy Jesosy hoe raha te azo fiainana mandrakizay ianao, zao atao amin'ny 10 fanananao rehetra, amin'ny 10 fanananao rehetra, meo amin'ny malahelo dia ianao manaraha. Zay no napetraka Jesosy amin'ny fanananao rehetra, meo amin'ny malahelo dia rehefa zay ianao manaraha. Jesosy io miteny io, ary rehefa miteny izay Jesosy lasa le zalana dia miverina, nalahelo izy satria nahoana tany amin'ny arena fony, tsy haiko tany amin'le trano be, tany amin'le fiara be, tany amin'le karama be, tany amin'le vola be. Fa hoy Jesosy hoe ianao te hanana fiainana mandrakizay amin'ny 10 fanananao rehetra, meo malahelo dia manaraha. Toy izay rehetra zay amin'ny 10 meo malahelo manaraha. Raha vidinao fotsiny perte ianao, raha omenao malahelo fotsiny dia perte ianao. Fa manaraha Jesosy, zay ny fahatelo, manaraha hoy Jesosy. Azonao hoe zany. Dia hoy Jesosy hoe sarotra ny dira manan-karena ny fanjakana lanitra. Sarotra hoy izy. Ahoana ny dira manan-karena ny fanjakana lanitra? Tsy miteny izy hoe tsy afaka miditra, fa sarotra. Moramora kokoa ny idiran'ny raha hoe mavoto fanjaitra noho ny idiran'ny mpanan-karena amin'ny fanjakana lanitra. Dia iza no vonjena hoy sy Petera? Dia hoy Jesosy hoe raha amin'ny olombelona dia sarotra zany, fa amin'Andriamanitra hoy izy tsy zavatra sarotra. Dia hoy Petera hoe zay na fohy zavatra rehetrarehetra ka nanaraka anao. Dia hoy Jesosy hoe lazaiko anareo izay manaraka anahy, fa tsy misy olona teto tany ka nafohy ray, nafohy reny, nafohy zanaka, nafohy ralahy, nafohy anabavy, nafohy trano, nafohy tany, ka tsy azo zato eny amin'izao fiainana zao. Satria rehefa manana Jesosy ianao, anao zavatra rehetrarehetra. Tsy eo aminao fotsiny izy anao fa raha ilainao iny rapitso dia tombo. Azonao ve zany? Zay rehetra aozy Jesosy anao avokoa. Tamin'le zanaka dala le niverina dia tonga le rahalahy dia nalahelo be hoe miangatra ianao fa nomenao zavatra rehetra ty zanaka le daladala tany ty. Fa zaka eto aminao teto foana tsy nomenao ninonino. Tsy fantany fahamarinana fa izy io hoe alasy daholo ny zavatra rehetra. Rehefa ao Jesosy koa ianao anao ny zavatra rehetrarehetra fa tompo mame azy amin'ny fotoanany sy amin'izay ilana azy. Amen. Verina any amin'ny taria aloha zany hoe rehefa hitony filazantsara zao dia fananam-bola, fananan-karena, soma vola anao raha zasonao marena. Jesosy ara-miteny hoe amin'ny 10 fanananao rehetra, omeo malahelo. Dia ahoana zany efa torina aminao hoe azo zao ianao, azo ty ianao, tena iroborobo ianao, chef d'entreprise ianao, sisisisisi. Filazantsara ny tany, zany le atao filazantsara ny tany. Ny tany nefa dia voamozina, ary ny tany io ny sakafo omena rano. Azonao? Io ny sakafo omena rano. Ny mena rano rehefa namitaka ny Eva tao amin'ny Saedera, dia rehefa voafitaka Eva dia nametraka fara-pakevitra ny ray. Dia ozy izy masy mena rano hoe andady foana ianao manomboka zao, ary ny tany ny sakafonao. Zany hoe raha filazantsara ny tany no toriana aminao sy fitirinao, dia sakafon'izy ianao zany. Sakafon'izy raha lasy anabavy isokatra any amin'ny maso, isokatra any amin'ny maso. Fa ny sakafo omena rana dia tany, ary olombelona dia inona nanamboaran'Andriamanitra azy? Tany nanamboaran'Andriamanitra azy. Dia ny olombelona zao ny sakafon'izy. Fa rehefa tafahoana amin'ny Jesosy ny olona anankiray, tonga olo vaovao izy, ary lasa ny zavatra taloha, iny rehefa tonga vaovao reo. Ary zay mba tonga amin'ny Kolosiana toko fahatelo milaza hoe saino zavatra any ambony, any amin'ny Andriamanitra, any amin'ny toeran'i Kristy, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany. Fa raha zavatra etỳ an-tany no sainao, sakafo omena rano ianao zay. Ary izy omena rano io dia voly io. Fa io dia voly tsy hitanao mivantana, fa misy hoe mpampianatra satroka, misy hoe mpaminany satroka. Dia iny zany azahoany iny, mpampianatra satroka, mpaminany satroka, ina nanao no ataon'iny. Ary iny le mercenaire, Jesosy any amin'izao na iny le mercenaire, mpikarama fotsiny iny, aka
aka volana ataon'iny aka vokatra any aminao ny ataon'iny voalombokatra ray zao mandeha daholo ny any amin'ny zaolona rehetra any faritra rehetra any fanao fiaonam-retsy eto ny vokatra rehetra aiza ao baiboly misy an'izany aiza hoaiza ao baiboly misy an'izany ry Paoly sy ry Petera sy ry Jakoba ve nanao voalombokatra ry Paoly sy ry Petera sy ry Jakoba ve nanao fivorimbe dia hoe atsoy daholo ny any Antiokia atsoy daholo ny any Tesalonika atsoy daholo ny any Roma atsoy daholo ny any Jerosalema dia ambony daholo zay farananareo rehetra ho anay vokatra ho an'i Jehovah tsy mahita an'izany ao ianao tsy mahita an'izany ao ianao fa i Paoly ara dia niteny mihitsy hoe naneko ary atompo anareo ary ty tanako ty ny asa moa izy Paoly reto tanako reto ny asa mba hazoko zay rehetra niaraka tamiko hany mba tsy hamakina tratranareo azoko atao mamaky tratranareo azoko atao makavolanareo izy Paoly fa tsy anakanana ny filazantsara tsy aka aminareo mihitsy aho fa reto tanako reto ny asa niaraka tamin'izay niara-nanompo aho Paoly apôstôly nanoratra nanomboka tany amin'ny Galatiana ny fitopolo isan-jaton'io epistily io fitopolo isan-jaton'ny testamenta vaovao Paoly nanoratra azy apôstôly na hery vaika zany zany tsy nitady vola tamin'ny mpino zany tsy nitady vola tamin'ny fanaky zany fa ozy Paoly hoe reto tanako reto ny asa andro aman'alina mba hivelomanay zany hoe sady ny asa Paoly no nitoro filazantsara azoko tsara ne zany ary zany misy kely izy sady ny asa no nitoro filazantsara fa tsy ferana koa nefa hoe zay atsony tompo anao plain tao hitorana Jesosy ary le sitrapon'Andriamanitra ihany koa zany fa misy tena hoe tsy noho ny fitiavana ny ondry tsy noho ny fitiavana ny vahoaka an'Andriamanitra no atonga azy hiasa amin'ny plain tao fa noho ny fitiavana ny le fivavahana zao nazona vola le fitoriana zao nazona vola be andao manao fivavahany dao manao fitoriana dao mamory olona fa io zao tena azona vola be miroga tetsy roa ny mpitory filazantsara sy manopara tenin'Andriamanitra mifangaro ny vary sy ny tsy farifary i baibolinge mariny ary mipetrapetraka daholo ny ao anatin'io mifangaro ny vary sy ny tsy farifary ko mahaiza raha lasaina-bavy ray aman-dreny malala mijery hoe vary ve ty sa tsy farifary fa mandrapatonga Jesosy any amanao lanitra tsy maintsy eo foana ny vary sy ny tsy farifary tsy maintsy eo foana ny vary sy ny tsy farifary fa mila manana ny fanamasintsika afantarantsika hoe zany tsy farifary zany zany vary zany zany tsy farifary zany zany vary zany fanamasina mitady anao am'zany fa ohatr'izay no lazay Paoly hoe zay tsy miasa ao izy tsy minana teneny misy tany Tesalonika tany misy aminareo reo tsy miasa fa mianteratra amin'olona fotsiny dia mihinana ny any olona fotsiny napetraky Paoly tsara ny rafitra atao a Tesalonika zay tsy miasa ao izy tsy minana halleloia manana hery sy tanjaka esa esa dia manopohany Jesosy am'izay magnenanao Paoly dia Aquila Priscilla olona mpanao lay reo lay zany mpanao lay ny asan'ireo zany hoe nafampantara fa zany sady nitoro teny izy mety amin'ny alina izy manao lay kely ray efa misy mandray komandy any anao volay ohatra zao Paoly dia mandefa ndray dia lasa ray izy nitoro teny tory filazantsara fa tsy manao parazita na hoe parazita mihinana fotsiny maka tsy mamy halleloia halleloia Jesosy ny mpiandro tsara tandre mo mercenaire fa mercenaire dangereux na i zany nitsona azy mercenaire mianarana ambodiny tafo vonono fotsiny dangereux daholo zany maniondry ozy ianao na rehefa vonony ambody fa rehefa ao am' Jesosy ianao tsisy makasikasika ianao na ambody firy eo na mianarana firy eo tsisy marobaka zay mpiara-tanan Jesosy amen tsisy marobaka zay mpiara-tanan Jesosy mandehana finoana sy amin'ny fatokiana azy fotsiny mandehana finoana sy amin'ny fatokiana azy fa izy no miaro anao izy no mitarika anao
tabe am'izay mercedes dia zay ohatra hoe fampidirana tamin'ilay resaka fotoana teo zany hoe fizarana tenin'andriamanitra ho antsika tsisy fahakoronam-bola so dia misy hoe avy atao mimanty fa manao collecte kely zay tsisy zany collecte zany napetraka tsisy tsy maniraka olo zay no collecte tsy maniraka olo zay akavola so dia rehefa brava tsy mba valetsika misy kely hoe atamin'le fotoana teo mba misy azao tsisy vola alay mato nahakary ahy amen zay mamea fifaliana ny dimy tompo misy nefa voakasika ny tompo avy eo no miteny mamea fifaliana izy anoanana ny asan'Andriamanitra dia zay mamea fifaliana ny dimy tompo tsy miteny koa zany hoe tsy ilaina ny vola tsy mila vola tsy mety zany manjary mireharesy mieloeo sy tsy ao amin'ny ten'Andriamanitra zany mety tsara velantsika indray raha zay fa ny vola ilaina ampandrosoana ny asan'Andriamanitra fa aloha le olona aloha andray an' Jesosy tsara aloha le olona azo ny fampijena aloha le olona ho afaka amin'ny fahotana aloha le olona hiditra ny fanjakany lanitra fa rehefa miditra ny fanjakany lanitra izy a ianao ndray mamoana misy daholo ve rehetra mamea amin'ny fifaliana izy mamea amin'ny fahatsorana izy ary ny asan'Andriamanitra dia mandeha ho azy halleloia fa contraire mihitsy ny atao am'izao fotoana vola ary zay misy nefa tonga Jesosy ndeha tamin'ny fariseo sy ny mpanolo dalàna sy ny sadoseo hoe loza nareo fa ianareo a manana ny fahalalana hidinareo lanitra nareo tsy mety miditra zay te hiditra tsy avelanareo hiditra hidinareo lanitra tazonareo fanalahidiny fahalalana dia nareo tsy miditra ary zay te hiditra tsy avelanareo hiditra tsara ho aiko Jesosy ohatrany hoe voanrana am 2015 Jesosy miteny an'izany nefa efa tenin' Jesosy tany taona aotra voalohany tany amin'ny faefatra amby roapolo tany angamba zany na fafito amby roapolo tany izy no miteny an'izany dia maro be koa am'izao eto amin'izao tontolo zao ty no manidiny lanitra ho an'ny olona izy tsy miditra zay te hiditra tsy avelany hiditra fa amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy mandroso amin'ny anaran'i Jesosy tsika miditra ny fanjakany lanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy azy te hiditra ampidirinao koa amin'ny anaran'i Jesosy amen fahazavahananao le izy dia anao tsy miditra fa sokafo ny varavarana salamo faefatra amby roapolo sabato ny taonareo varavarana fahagoly idiran'ilay mpanjaka ny voninahitra izy ao mpanjaka ny voninahitra zao Jerova mpiada mahery ianao hiditra ao am-ponao Jesosy aleo hiditra ny fiainanao Jesosy dia ianao koa ampiditra ny olona ao am-balan'i Jesosy amen amen tsara ny tompo halleloia izy no miantoka halleloia izy no miantoka ny zavatra rehetra izy no mameny zavatra rehetra izy no mameny izay rehetra ilaina fa ny ondry Stefana nomena mahaimaim-pony ianareo mizara mahaimaim-pony nomena mahaimaim-pony ianareo mizara mahaimaim-pony halleloia 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 ka zay no amporisihana antsika ihany koa rehefa ho an' Jesosy ianao tsy folo isan-jato ihany zato isan-jato misy ianao ho an' Jesosy zay mamea amin'ny fifaliana ny tian'ny tompo amen amen tarao zavatra tena tiany Jesosy ny fanaliany Jesosy aminao sy amiko dia ianao ho fenoly zay ny tena fanaliana ianao ho fenoly zay ny tena fanaliana ny olona mameno ny fony mameno ny sainy mameno ny fiainany amin'ny zavatra maro be fa ny tedavana Jesosy amiko sy aminao voalohany indrindra ianao ho fenoany Jesosy izao sy ianao ho fenoany Jesosy mangetaheta azy menao androany matsiaro menao hoe mbola misy ohatry ny bangabanga sy mainamaina mahatonga ny bangabanga sy mainamaina dia zao tsy ampy an' Jesosy aho tsy ampy an' Jesosy aho zay fotsiny tsy ampy an' Jesosy io atao tsika hivavaka izao tena anatin'ny fotoana foy tompo mbola hiteny aminao miteny izy tamin'ny teny rehetra eo mbola hiteny any izy teny fa zay ny tia da tena ho fenony sika mba ho fenony ianao hoe esorony zay rehetra tsy vahana zavatra tsy izy rehetra ao dia ho fenony anazy ianao manaiky an'izany ianao
zay nitena fiainana sosika sy representé aminao misy hoe za mofo fiainana za mofo fiainana